Mbala tsara tsika jiaby, coucou daolo nareo. Bonjour, bonjour. Bon. Olo amperinasa baka Zatia fa manana temps de pause. De agnatin'ny temps de pause ko ty zegny miesaka zaho agnano ity live ty. Taperiko eto ny temps de pause ko 30 minutes diaby. Voalohany manolotro fiarabagna atsika jiaby tsy ankanavaka. Na izay magnaraka mivantagna eto na mbola harigny izy ty afaka fotoagna fohy fa miarahaba atsika jiaby ampitiavagna ampagnajagna. Voalohany teniko dia mialatsigny aminareo zanaka, zandry, ohatra ataonao Laetitia, hitanao nandefa Mivantana, aza magnano live tsony anao zoko be, asa miditra amin'ny afera tsy aferanao. Ao koa anao zafiko, voalohany-jafiko Chelsea, voalohany-jafy zegny raha mamy, tsisy atakaloko anao, zafiko Chelsea. Mami, aza magnano live eky anao, aza mamalolo magnasasahanao ro. Ya zafiko za. Mon ex cher ami, niantso mivantana anao, tsy agnanovako live eky. Ya oza. Hitanareo fa nifafako vidéo igny, no nifagnajako anareo zandriko, zanako, olo avy niarahako taloha. Nefany, mbala agnampody agnano live eto izaho, noho ny toetriko. Nareo jiaby, niara-nianatra tamina, anareo olo akaiky za, anareo olo efa serasera zata agnatin'ny fiarahamonigny, anareo membre ny association miarehetra, nareo niara-nianatra tamiko, nareo ray aman-dreny niteraka, zanako, zafikeliko, mahay toetriko tsara. Donc, mialatsigny, mialafondro aminareo zaho, mialatsigny aminareo jiaby, olombelogno zay tafitohigny amin'ny live ataoko, ialako tsigny fa tsy maintsy agnano ndraiky zaho amin'ity live ty. Ty ny antony agnanovako live, momba anao Ramatoa Velomora Liliany. Anao Ramatoa Velomora Liliany, zay mitondra compte fake tsy haiko fomba famakiagna izy za tsy mahay mamaky soratra ohatra regny. Fa izy koa anao olo marigny, tokony miseho amin'ny compte marigninao. Ity compte ko ty, sariko jiaby, sariko hitanareo magnano live zio, sariko amin'ny Facebook ko eto. Tsy misy raha takotakonako ary tsy misy raha afenipeniko ny mombana. Sariko photo du jour ko, sary nalaiko niany, sary nalaiko nomoaly, izy apetako ao io. Proof fa tsy misitriky rakoto za ary tsy misitriky rabe, tsy mitsoka fanjakagna za, tsisy raha lifasako eto. Zegny matonga sariko apitrako isanandro io. Ka anao loa Ramatoa Velomora Liliany, raha olo marigny anao, mitondranao compte marigny, aboa hoe sarinao, anao miditra magnasasaza. Voalohany anao Ramatoa Velomora Liliany, tsy misy fifandraisana amiko. Atsika si anao mbola tsy niresaka business, mbola tsy nifagnamia mbala tsara tamorondalagna, tsy nifankahay atsika tamin'ny zaho tagny Madagascar. Gaga zaho tamin'ny 2022 sa 2021, tsy tsaroako niditra mivantana tamin'ny messengerako anao. Rehefa anao niditra mivantana tamin'ny messengerako, namaly anao za tamin'izay. Misinao za, ny tantaranao fisolokina nataony anadako anao, zandriko lahy Tina. Tantaranao ny solokiny zandriko anao. Ino ny solokiny zandriko anao? Za te andeha andafo izy anao, dia nameko azy volako. Vola ohatrino? 40 millions anao taminah tamin'ny voalohany. Zandriko tamin'izay efa tonga ko taty en France. Ekeko izaho anabaviny Tina, zoky bendry Tina, ary izaho no nampiavy Tina taty andafy. Rehefa nitaraigna anao amin'ny mahazoky ny Tina za marigny, ny tandrignesako ny fitarainganao. Nantsoviko ny anadako, za tsy mihaino feon-dakiloso tokana. Ahoana Tina zany fisolokegna nataonao anty vehivavy Velomora Liliany ty. Nitondra fagnazavany ny anadako. Tsy fisolokegna io bavy, fa resaka jombilo.
zaho noetiny sipako atao hoe M satria io sipany anadako io olona manana ny maizy azy tsy tiany hotomoniko eto ny agnarany fa ataoko hoe M fiatomboan'ny anarany ihany lazaiko eto. Noetiny sipany nagnaraka azy tagny Port Berger. Za efa taty ampitan-dranomasina io tantara io. Rehefa noetiny sipany tany Port Berger ny anadako dia nifankahita taminao mpifanila bodirindrina tamin'ny sipany anadako sy anadako anao. Dia nifampikôtikôty teo. Hitako aloha ny sarinao satria tsy kasianao fa nanao appel vidéo. Sipa manjy anao, tsara tarehy anao. Dia tsy zakany anadako nahitany tsara tarehinao, nifampikôtikôty tao nareo. Nisehoseho fa vehivavy manam-bola sy manan-katao anao. Niditra niantoka anadako anao mba hisintomanao azy tampelatanany sipany. Ary tsy miafina aminareo sipany koa fa olo manambady io anadako niantoatoanareo. Nalain'le ramatoa mankeriny tamin'ny tokantranony izy noentiny nitsoka tany Port Berger. Tonga tao ndray koa izy, nalainao koa izy satria anao manjaka. Anao ndray manja aloha za tsy anaratsy. Dia nilaza anao fa zanaky ramatoa présidente ny tribunal ny Port Berger mampikony tsy tadidiko za tsy tany antoerana. Zanaky présidente Velomora Béatrice anao, présidente ny tribunal Port Berger o mampikony tsy haiko tsara. Nilaza anao fa zanaka naterany. Nampiasanao ny herin'ny volanao ny anadako mba hisintomanao azy tamin'ny vady mariageny sy vady keliny zay nitondra azy ny fanila bodirindrina taminao. Lany anadako ny volanao. De mitaraina amiko en même temps ny vady mariage ny anadako. Ambarako anao fa zano ny antoka rano ray ny fanambadiny anadako tamin'ny vady andefy mandriny. Satria tiako ny tokantrano. Raha nabevoka zanak'olo anadako tamin'izay. Nitondrako voninahitra, nitondrako haja ny ray aman-dreniny vehivavy zay hanome anay taranaka. Nataoko fomba, nataoko mariage tamin'io vehivavy bevoka amin'ny anadako ny anadako. Nohony zaho tia tokantrano sy tia manaja vehivavy ohatranahy, raha nitaraina tampoko ny zao baviko vady mariage ny anadako fa nitsoka nanaraka vehivavy any Port Berger ny vadiny. Nataoko sintomahery bella ho za tamin'izao baviko ho alaiko aty andafy izy mba hiasa ho anareo. Fa rehefa milamina izy aty maka anareo indray izy. Fifanarahanay sy izao baviko vady mariage ny anadako nitondrako anadako taty. Ary fifanekena teo amin'ny mason'ny reninay zay mbola velona. Rehefa tatonga taty ny anadako, takinao ny vola satria tsy azonao anadako. Tsy lasa vadinao izy. De lasa tsy tianao iza satria za nampiaviny anadako, nanala anadako teo ampelatananareo sy vehivavy nitondra azy tany Port Berger. De rehefa nilaza ny heniko ny version ny anadako, resaka kijombijombilo, fiantohanao azy io vola tsy foinao io, niditra an-tsehatra za. Raha zay ny zava-misy, tsy fonao ny volanao, na fisolokina ny nataony anadako anao, na olona niaraka ianareo ka nifanolotolotra zavatra. Ty zaho anabavy ny vehivavy ohatranao, homeko zany vola zany fa tsy ho voaloko ndray mandeha zany 40 millions zany. Fa ho alohako tsy kelikely aminao zany vola zany fa aza miadinareo. Ataoko angambany fa zoky mitazona responsabilité matoa nanaiky ny henanao, anao tsy aferako, anao tsy problemako, anao Velomora Liliana tsy fantako. Ary atsikasy anao tsisy afera. Fa noho anao nitaraina ny zavatra tsy manjary, lazainao fa nataony anadako anao, natongahy niditra an-tsehatra. Amin'ny mazoky ray aman-dreny ahy, tsy fonao ny volanao, na nisolokiny anao na resaka kijombilo, anao le vola ka tsy fonao, ho payevako zany vola zany. Lasa ihany anao namonjy gendarme, satria anao mirehareha amin'ny mahazanaka présidente ny tribunal anao, zanaka zany Velomora Béatrice zany. Niditra fitoriana ianao tao An-Tsary. Rehefa niditra fitoriana ianao niteny gendarme za. Raha azo atao manao fifanarahana amin'izany vola zany, tsy tiako korotaninareo ny fiainan'ny-reniko, tsy tiako korotaninareo ny fiainan'ny anadako, izay manao fitadiavam-bola mahitsy manao bara ao An-Tsary ao. Ho alohako tsy kelikely io vola io, raha mety hanaovantsika calendrier. Nanaiky ianao gendarme bolo mpanao enquête nareo tamin'izay.
alefaso izy ianao gendarme ny taratasy fanekena fa andoa ianao. Io taratasy aparitaka anao io. Taratasy nataoko io amin'ny maha-olon-dehibe anaty tsy tia hady. Tia mifandamina. Nataoko iny taratasy hiditra handoa dety ny zandriko aminao, zay vola tsy fonao no hanin'ny zandriko. Azavadibadika anao resaka. Tsy zany ny trosa taminao, ary tsy zany fanao afera taminao. Oka anao sahiteny zavatra marina. Amazoky ahy, tsy tiako zany ady lazainao fa za tia ady. Raha tia ady tsy nitrehigna engagement igny. De niteny anahy koa ianao chef bolo. Satria tezitra aminao za chef bolo. Mpitandro ny filaminana anao, tokony hiaro ny zo ny vahoaka anao, fa tsy tokony naparitaka anareo ohatran'igny ny identitéko. Alefaso aro izy anao ny karapanondrinao raha tena vonina andoa an'io vola io anao. Hoy anao chef bolo tamiko tamizay. Nalefako ny karatro satria manaja ny fandriam-pahalemana za, manaja ny maha-gendarme anareo za. Fa tsy hoe andehano omeo an'le mpitory apartao eto amin'ny Facebook ny identitéko. Tsy anatin'ny lalàna ary tsy manana fahefana amin'izany anao Ramatoa Velomora Liliane. Na zanaky mpitsara Velomora Beatrice anao, na zanak'izy anao, tsy zonao ny manaparitaka ny identitéko. Satria tsy nangalatra taminao za, fa olana nateranao fitarainanao zaho momba ny zavatra tsy mety nataony anadako taminao. Neti-patsorana, zo koa za, ray aman-dreny zany, te andamina ny situation nareo. Fa hoana zaho, no vadihanao ohatran'io. Enao tsy mahalala anahy, ary anao tsisy afera ny visa tamiko, tsisy afera ny fanaovantsika sy anao. Fa anao sy ny anadako no ny fampisipa, no ny fanao zay nataonareo tany. Tsy tiako ady ajanonareo zany ady zany, aleo averina 40 millions. Rehefa namonjy gendarme anao, niakatra 100 millions ny vola. 20 millions d'ariary ndray hozy izy anao. Satria anao misehosehoka fa zanak' zany mpitsara Velomora Beatrice zany. Be fisehosehoana anao, zay mahatonga anao mandika lalàna etsy sy eroa. Procureur JC Ramorasata ny procureur ny An-Tsary tamizay. Président Miaina tsy haiko président Mamygotso ny président fitsarana tao An-Tsary tamizay. Satria niakatra fitsarana ny rahanareo rehefa aveo. Nalainareo ny identitéko, nalainareo ny fifanarahana zay natao hoe ho aloha tsikelikely ny vola. Tsy nekenareo le izy rehefa aveo, nalefanareo fitsarana le izy. Ny vongosonao tany ny fianakaviako. Ny sipany anadako, zay ny batany anadako, nakany Port Berger, izay tsy misy ny dirany tamin'ny volanao no hoan'ny anadako. Fa noho ny anao sy ny reninao Velomora Beatrice, mpitsara misehosehoka, te hipetraka ambonin'ny lalàna nareo, ary nanao anareo ho ambonin'ny lalàna. Eto Andriamatoa ministra, mitaraina aminao mizavatra taon'io mpitsara Velomora Beatrice io. Ramatoa misehosehoka, miseho azy ho ambonin'ny lalàna. Satria ny fiantohany io zanany vavy Velomora Liliane io any anadako zay nataony Jombilo, tsy misy ny diran'le sipany. Olona nanana antonasa tsara, na velotena io Ramatoa M sipany anadako io. Ny bataina tsotro zao fotsiny, mba higadraina. Nalaina avy tany Antananarivo tany. Deja ny somme lazainao miova isa-maraina. Mbetika 40 millions, mbetika 100 millions. Tsy haiko hoe ahoana ataony fitsarana tao An-Tsary, napanao enquête tao An-Tsary, nanao enquête. Fa raha za tsy manan-kery amiko, androany anao milaza 40 millions, raha pitso anao milaza 80 millions, afaka pitso anao milaza 100 millions. Zay tianao lazaina satria anao mirehareha amin'ny reninao fa mpitsara. Ny batainareo ankitsy ranony fotsiny, IM, de ny hidinareo ny gadrainareo tao An-Tsary tao. Tsy nekeko, niakarako atra tany amin'ny ministre, nanaovako lettre de doléance d'explication ta monsieur le ministre tamizay. Dinio tsara Andriamatoa ministre io raha io. Ny captureko daholo, ny everinao fa tsy ny enregistreko ny feonao rehetrarehetra. Ny enregistreko, fefa tsy amiko tsony satria ny affaire efa close, et déjà efa prescrit, efa plus de 3 ans, efa plus de 5 ans raha nareo. Manajay anao tena Velomora Liliane. Tsy hoeko zanaka zany mpitsara misehosehoka Velomora Beatrice anao ka hanintsindr'olona rehetrarehetra ty, te hipetraka ambony lalàna anao hanaparitaka ny identitéko eraha ty Facebook ty eto. Za tompony mananjo, manaparitaka ny document momba ny anarako eto.
satria anay io zay tiako anaovana azy fa ianao tsy mananjo amin'io mangataka anao ndray matoa ministry ny fitsarana ijery akaiky ity raha ty fa tsy zakako ny tsindry ataony ty raha matoa mpitsara velomora Beatrice sy ny zanany velomora Liliane ty tsy azo atao ny mamparitaka identitéko za tsy meloka ary za tsy prévenu za tsy détenu ahoana ny afanao manaparitaka ny Mombahy Andriamatoa procureur ny An-Tsary Ramora Sata JC zay nanadiady momba ny afera io sy Andriamatoa mpitsara Mamtina nanao an'io aferanareo io tsy namoaka délégation judiciaire hikarokahy satria fantatra andreo tsara fa afera tsy nisy nidirako fa natonga niditra handamina anareo adidy tany misy olobe tsy miady zaza ony ampitenenana malagasy maolobe ahy niditra saiky handamina anareo zay nanaovako an'iny lettre de prise en charge iny taratasy fiantohako any anadako amin'ny vola laniny na tamy fisolokina na tamy jombily nanaovanao anazy tsy nidirako fa nareo iady ny tsy tiako zay maolobe ahy mitsahara ianao mitsahara eto tsy mitaraina intsony fa mametraka fitoriana aminao za Andriamatoa ministry ny fitsarana tsy manaiky hisy olona amboniny lalàna io raha io foana ao Madagascar ao mahay miaina daholo ny olona rehetra raha olona rehetra ao ambaniny lalàna na zanakizy izy na izy raha olona rehetra ambaniny lalàna ataoko fa mba mandeha mahitsy ny fiainatsika malagasy eto maneo mametraka fitoriana mivantana ankariary hainao mandeha manao pibanao hoe za voahozona pisoloky za de tsy olomboahozona za de olo afaka amin'ny fiainako ary olo tsy mbinin'Andriamanitra ary olona manao asan'Andriamanitra raha tianao fantatra iza za manko tsy fantatrao mahatonga anao miteniteny zao zavatra teneniko anao hoy Andriamanitra le tsy hita maso hoe makanesa ty amiko ianareo zay maventanentana fa hanamevana anareo maro ny manana mavesatra eto la France eto iza ny antsona ity Sofia Aisha ty miahy ambinitsoa associationko miahy sanatria tsy manao anarana hafa aho eo fa io ny anarako taoriany fiantson'Andriamanitra ahy minarary mafy aho de nantson'Andriamanitra anao ny asany iahy ny sahirana hanampy ny malahelo apitraka ny kanosa miahy zay ny asany men'Andriamanitra ahy miahy de zay ny mahatonga ny pseudoko eto amin'ny Facebook miahy ambinitsoa fa sariko reo Sofia Aisha ny anarako tiana Sofia Aisha ka inona ny hilazanao fa za voahozona mavesatrentana maro ny teto la France tsy latsaka ny 20 ary mahery ny 50 ny razana Gasy nefa napodiko tany Madagascar eta mavesatra ny fahafatesana eta mavesatra ny fahoriana olon'Andriamanitra ny olona afaka manatanteraka ny fampidina razana satria manameva ny manamanjo ny fanampiana azy amin'ny fampidina razana fotoana mavesatra ny reny hitatsika rehetra ny fakasitrana nataony zandrivavy riverany tenako tsy miaboka ary tsy hoe mamoa fotamandry na irehareha fa kosa tsy mety ny ataonao raha matoa velomora Liliane sady tsy miady anao tsy manajatena aseva veriny mamanao présidentiny tribunal velomora Beatrice ampianarana anao olona mba nandeny any miseseko anao miteny frantsay te amely ahy anao satria mahay miteny vazaha je suis fière de ma langue je suis fière miteny gasy satria za gasy iezaha koa biteny gasy ranoray satria ana io teny razako io za tsy mila hiteny frantsay zany sady za tsy mahay miteny frantsay amin'ny gasy mirehareha fa gasy mirehareha miteny gasy velomora Liliane olon'Andriamanitra za hitanao io ary irak'Andriamanitra mavesatrentany makanesa ty amiko izy Andriamanitra fa nanomevana anareo aho tsy tonga eto tsony zany Andriamanitra zany fa irakany no manatanteraka ny asany matoa
voantson'Andriamanitra natateraka ny asany zao vehivavy zao tsy olom-boaozina fa olo afaka. Ianao ny menatra, ianao ny mialokaloka amin'ny compte fake any, fa za mirehareha amin'ny aratsiko, amin'ny bikaratsiko, amin'ny perikoko. Satria efa 10 taona, efa zoko ny mipendre ny tenako satria za tiako mba ho metimety. Zay tiako io, za masy fanomezana betsaka amina namana mantsakeza, amireo olona ataoko soa reo. Tsy hoe za manana ny ampy, fa za masy fanomezana betsaka amin'ny namana mantsakeza, amireo olona anaovako soa reo, amin'ny olona mitady conseil amiko reo, amin'ny olona rehefa malemy mitady soutien moral. Eo manao soutien moral, miara-me, miara-mitraka. Aveo za masy cadeau. Ka reny fanomezana tsara tarehy reny, ampiengoko ny vatako. Inona ny olanareo am'izany? Inona ny olananareo amin'ny perikoko? Rehefa mahazoazo taona de manatsara vatana, mambomboatra aina. Kakazo borona atao kare, fagnamboarana mahapare. Zay tsy mahay magnamboatra ny vatany voa mafy, fa ny anahy de amboariko, karakaraiko tsara. Misy efa tia miteny tsy manandanja akoriny fa hoe mila miteny satria voto fankahalana ao anaty ao. Zany inesi zany de voto fankahalana. Zany tsy haiko izy omaly zay, esory ny perika. Tsy esoriko fa vao maika solosoloko isa-maraina fa io ny tiako, zay tiako nataoko fa vatako io tsy ndramiko aminao. Tovy zay masoanao fa mbola miaina anao. Ianao velomora liliany olo voaozina. Hatsara tarehinao io, hakantony bikanao io, tsisy pakavady, tsisy te handeha andafy anao ho ianao. Efa mantona ny maro, na ny objectifnao ary tratranao. Satria tsy akasitran'Andriamanitra ny fankahalana taonao. Tsy akasitran'Andriamanitra ny toetra ratsinao. Ndehana aloha mibebaka, ndehana aloha midio amin'ny foratsinao. Rehefa aveo men'Andriamanitra fahasoavana. Fa zaho lazainao voaozina, miaina milamina amin'ny fiainako. Mahazo zay tiako. Velona akaiky ny zanako nateraky ny kiboko vavitokanako. Atoroko anao tsara, zao vehivavy zao tsy voaozina. Manana ankizy vavy kely, manana diplôme, sortant l'université Sorbonne Panthéon, c'est université numéro 1 de Paris. Ny zanaka nateraky n'izao vehivavy zao. Ary manohy fianarana amin'ny grandes écoles de Paris, école de cinéma. Ianao ny olo voaozina. Tsy mahita lalakaleha fa eto manaratsy olona. En plus tsika sy anao tsy nisy afera ny tambarana. Fa zaho no nipetraka amin'ny Maray aman-dreny, nandamina anareo sy ny anadahako. Ndao fa lamina zany, ndao fa iantoantsika fa hopehana tsy moramora. De une pièce ko nomeko gendarme, 10 ko ianao chef bolo. Ianareo fanjakana no nomeko identité ko, fa tsy ny plaignante. Tsy tokony naparitaka anareo ohatran'iny. Ianao chef bolo manaova ny asanao antsaka sy andavany koa azafady. Esorinao io identité ko. Fa rehefa tsy esorinao io de mametraka fitoriana zaho. Jere voakaiky Andriamatoa ministra. Fa raha matoa velomora Beatrice Pitsara io miaraka amin'ny zanany velomora io, panao kolikoly, panao tsindry Rajoelina. Ary noho ny ratsy ataony io ramatoa Pitsara io efa manana trouble de comportement io ramatoa Pitsara io araka ny fahenoko azy. Hono manana trouble de comportement. Satria ratsy loatra, rehefa ratsy loatra ny ataonao, ratsy loatra ny mivoaka amin'ny ainao na ny hamanjana tsy misy aminao, na ny lohanao efa tsy tranquille, efa miteniteny foana, efa manaonao foana. Jere vao kaiky Andriamatoa ministra. Sambory io zanany io, satria manao récidive mihitsy izy amin'ny fandikana lalàna. Efa nanaovany amboletra ny fitsarana tao An-Tsary, nanaovany faux plainte, nanaovany fitaraina tsy maripototra. Ary io mbola tohizany eto amin'ny réseaux sociaux. Lazainy fa za manana afera aminy. Za tompoky tsy manana afera aminao. Ataovy live eto. Raha za mbola nandray naniariarinao. Na ny finanany anadanao ny volako. Tsy haiko. Tsisy olombelona tsy ananan'olo Trosa. Za nanan'olo Trosa.
za manana ny business fa za tsy manana business aminao. Tsy anao no manana raha momba velomora oka anao hanaja ny tenanao. Za manana ananan'olo trosa hanga mora ty fiainana ty, hanga misy manana ny ampy amin'ny ty fiainana ty. Za manana ny business, manana zavatra hifanarahako amin'olona, manana asa hifanaovako amin'olona satria za olo pahasoavana, za olo manana hati-doa misy zavatra haiko mampiavaka amin'ny hafa e. Zany tsy azo kosehina anatin'ny tantarako zany. Na ratsinao ary za, omaly anao na ratsy ana, vo maraina teo fa misy miangavy ana zavatra. Ohatran'ny magie nanaovako anazy. De fa vita. Efa nomen'Andriamanitra ana, nomen'Andriamanitra fanalahidy mahay mamaolana zao vehivavy zao. Tsy olana rehetra kosa aloha omen'Andriamanitra ahy, fa misy nomeny ahy. Misy olana voatendro voavahako, misy olana na miady mafy ary tsy voavahako, fa 80% tsikolombelona, 20% n'Andriamanitra. Ka zay vita fahasoavana nomen'Andriamanitra, fa zay tsy vita tsy nomeny atsika zay ka oka atsika tsy fanometsina hifanala baraka. Sady rehefa miditra business lalan-tery zany, lalana ambany tany zany. Fa dio koa ny hivoaka amin'ny lalana mazava. Hidiranao business ambany tany any. Kotrokotronao za amin'ny telefonako. Izany tsy miaiky fa zany olona farak zay tsy mahavita mamaly olo amin'ny telefona. Satria mba arovako ny tsy anaovanovantsika n'io business io. Miinsista foana nareo farany a mamaly. Rehefa mamaly za mieno proposition nareo mangoraka io fo keliko tsotra kely io. Za olony fo mangoraka. De lasa miaradia aminareo mitady vaholana ho anareo. De rehefa aveo voahozona. Tsy ty vehivavy ty tsy voahozona. Nambin'Andriamanitra atry tany amin'ny farany ambany zahay mianakavy io. Ka zao tonga amin'ny toerana misy anay zao. Olona nambin'Andriamanitra tsy mamena trano miteny zanaka mpivarotra mokary tamin'ny hotely kely tao An-Tsary tao izahay folo mianadahy reo. Zanaka tsy manan-katao, zanak'olo mijaly izahay io. Fa efa misondrotra kely noho ny fitiavan'Andriamanitra izahay io. Efa mba mitovitovy amin'olo ny fiainanay amizao. Ary io tsy zakanao io, velomora Liliany. Te alenao ankeriny anadako. Fa vady mariage n'olo izy iny. Sa azoky ny vavy zao ny nampanambady azy. Nitondra azy teny amin'ny mairie. Niantoka ny lany rehetra tamin'ny fanambadiny. Tsy ekeko hanitsakitsany iny anadako iny vady mariage iny. Zay nakako azy tany Madagascar. Ary ambarako anao, telo taona efa taona naviny anadako teto, mety manana sipizy, fa mbola tsy noety niditra ny tranoko. Raha misy angamba sipany anadako noety niditra tato, na fentina na zany fa noetina otra ny namana. Fa raha haiko hoe sipany, tsy manaiky idirana zany ato za. Manana fombako za, raha tianao ho fantatra. Manana fombako za hitanao io. Manana fombako, ary manana ny fenitrako. Misy zavatra azo atao amiko, misy zavatra tsy azo atao. Ka tsy ekeko ny fanaparitahanao ny identiteko. Ary mampireharehahy ny nanaovako iny engagement de dette iny taminao. Mampireharehany nanaovako taratasy manaiky marina fandoatrosany anadako iny taminao. Satria zany famboniana matsapa hoe manao adalana ny zandritegna. Adalan'olo mehezana, adalantegna tafiandamba. Mampireharehanahy iny taratasy naparitaka anao iny. Satria adidiko amin'ny mahazoky ahy no mandrakotra ny zandriko. Kapoko izy. Meko tenenjana izy. Fa vonina ny andotrosanao za. Fa tsy nekenao. Fa ianao ny sehosehoko. Satria manana reny pitsara. Oentina misehosehoko amin'ity firenena ty. Nampidirinao tany amponja ny sipany anadako. Nataonareo je sais pas ny anadako. Dada. Tsisy olona tsy mahafantatra ny dada ny zandriko lahy iny. Amin'ny fahendrena, amin'ny fiezana mitady vola. Tsy mbola nangalatra iny, itokisako. Nefany, ny gazanao iny, nataonao zavatra tsy zaka. Iny anadako. Fantatrao tsara ny vesatra nanany, maty zanaka zany tsy mora. Mbola nitsindrinao falavo anadako.
taoriny fahafatesany zanany no anao misehosehoka nampiasainao sy reninao tamin'ny asa ratsy i Ramorasata procureur Ramorasata JC sy président fitsarana Mamtina nanaovanareo amboletra satria nanaovan'ny reninao complice sampitsara tsika gadrao an'ireo tondra retina noho nataonao ny anadahako mitondra retina noho nataonao ny anadahako tsy manatsiny tanatin'ny tantaranareo tianao ampitondrana retina koa zaho alalainao baraka za tsy mahatsary vo baraka amin'ny zavatra ataonao io so anao mieritreritra ny fankahalana ataonao miverina aminao tompony ihany ny raha tsy ataonareo miverina aminareo fa tsy matoa mitondra fanazavana matoky tenako matoa mitondra fanazavana eto matoky tenako zay lazaiko anao tsara ianao tsy mahazaka fiainako nidiranao vady mariazeko nanaratsianao anahy nidiranao sipako taloha olona niarahako taloha nanaratsianao ataon'ireo lehilahy navy niarahako ireo fitaovana anao henoko fa vadivadindry zareo de anao amizay rehefa niarahany exako reo mihevitra anao fa pi-adversaire atsika zay misolo toerana anahy amin'ny lehilahy tapaka divorce amiko dia tsy rafivaviko fa izay mangalatra ny vadiko mbola tsy tapaka divorce amiko zay ny rafivaviko fa anao nandry amin'ny exako aza hoentinao ohatran'ny rafivavinao za atsika sy anao velomora liliany anao mitondra compte je sais pas x je sais pas tsy haiko inona filaza io soratra anao io tsisy raha momba ny mombanao fa nanavitra niditra ny anadahako ho ianao de za tsy te hakalagy andao pehina tsikelikely zany mampireare ahy ny fanaparitahanao ny soratanako manaiky marina fa handoa trosany anadahako zany vehivavy matsapa heloka ny pretapo ary ambarako anareo ankariary fa zoky mandray adidy ataoko lara-pahamehany fiainako ny tsy tsoka didy am'ireo zandriko reo ny hanarina an'ireo zandriko reo kapoko reo rehefa maditra teneniko mafy reo siko teny henjana reo rehefa manao tao fahatany fa tsy ho ariko reo tsy ho ariko reo pretapo amiko reo adidiko reo mbarako anao eto raha tianao fantatra ny fiainako raha vo maty dadany zandriko reo tamin'ny 2002 ngamba tsy tadidiko na 2004 tsy tadidiko tsony zao teny nataoko tamin'ny mamako mama aza manambady tsony anao fa ireo zandriko reo tsika sy anao hiaraka hanalehibe andreo ny tanterahiny mamako ny fangatako tsy nanambady tsony mamako ary tsy nanana lehilahy vehivavy madio tondra tena ny reniko ary irerehako ka izay ny hanajako any reniko zay ny ikolokoloako azy mafy ka nininona ny ditra ny zanany kapoko hanariko nininona ny aretina mandalo tsaboko fa zandriko reo adidiko reo ary tokony meko any reniko niteraka azany azy idiranao ny anarako fa tsy manana afera momba anao za ary hoan'izay manana afera momba amiko business nidiratsika lalina ambany tany nidiratsika aza misehosehoka te voaka amin'ny mazava tsika nanao azy tsika ihany mamahazy matonitra business manko efa zavatra sarotra efa zavatra tery zay ka za tsy magicienne je suis pas Jésus fa je suis la sœur zara anabavin Jesua zanaky Masiny Marie panompon'Andriamanitra panompo mangataka amin'ny anarany asa rehetra mpanaovinareo anahy fa zay tateraka de sitraky ny avo zay tsy tateraka mamela ahy zay ny amin'iny apetrako ny fitoriana ary zay tratrako mbola manaparitaka an'iny mipetraka aty amin'ny tany mazava io tsy manao menasy za fa na compte fake ampiasainareo tsotra kely malala hoe iza numéro niza réseau aiza io alain'olona manao an'io zay zandray na rangitanao za na miezaka anao nala baraka tsy ho loatra anao velomora liliany ny afaka nala baraka za tsy vehivavy manan-karena na manam-bola fa za manana fokongeza be feno fitiavana ary miloaty 400 tête za hitanao io eto anambaranareo rehetrarehetra omaly nandefa fanambarana nareo hoe karamainy madame Aisha Yvonne anao zao
ambarako anareo ny toetrako izaho tsy holo ho voakaramanizaniza mbola ke any anareo zay azafady raha manomana anarina promo agny anao zay madame Françoise Vitasoa agny anao zay madame Tsimgodagna Josea agny anao zay madame Tsiazetry Marie Angèle mamany Flashby agny anao zay maromaro atsika niara-nianatra misy docteur Tiandafy promotion niara-nianatra mahay anareo fa mbola kely za efa manana ny toetrako matanjatsaina io za manana ny mahizazatra fahakeloko za toujours délégué de classe za tagnatin'ny fikambanana masina FET fikambanana écuristique ny tanora IKVK EK dia za foana ny filohany fikambanana nisy atsika satria efa toetriko naiza sinana za tiako foana lohalohan-javatra ary efa destiné ohatry zay za ahoana ianao olona tsy mahafantatra ana tonga de tsarainao fotsiny za hoe karamain'olona za maninona ny toetsaina ohatry zany mba olona fantatrao resahina hoe ahoana moa toetrany olona io olona voakaraman'olona io olona io sa olona manana ny atidohany anao maro aminareo nanoratsoratra ny juge ny tsaratsara io malo hoe ny karamain'olona zaon'olona za rola tsy fantatrareo mbola kely za defa major de la classe antanio amin'olona niara-nianatra amiko mbola velon reniko sy ny babako antanio ray aman-dreniko mbola nitondra bulletin 10e de la classe ve zanakanareo na 5e de la classe farany ambany 3e de la classe sarina anaiky gisitra ny lohako hatramizay za tsy miandry baikona vao manao zavatra za foana avy tonga de misy initiative amin'ny zavatra tiako atao raha tianareo fantatra za alohany anareo hitsaratsara za olona major de la classe mbola velona ny daholo mbola ao ny sekoly katolika antsoy ny anarako misaotra ny zokovavy Roseline Dani Marlasy zay nampianatra fony zananao klasmandry tany Bialagna ary zoko tena mahay zany Marlasy Dani Roseline zany avaram-pianarana zany no namola volahy tamin'ny fahazazako bizo anao isorako be da be ny zavatra tsara vitanao tamiko ary olona matanjatsaina ny tenako olona misy initiative manana volonté amin'ny zavatra ataoko fa tsisy olona ibekobeko an'izao vehivavy zao aza mampiteny sary zay mahatonga atsika miady lava zay mahatonga atsika be korontana nalaelo an'le madame Aïcha za haratsiratsinareo eto amin'ny efa miteny anareo tamin'ny live nataoko tsy mahafantatra an'io madame Aïcha Yvonne io ary olona mbola tsy nifampiresaka akory ny zahay tapaka eo le olona tonga de haratsinareo fotsiny miova tompoko za olona tsy fantatrareo atraizany nivoko olona manahoana za fa lazainareo fa voakarama lazainareo fa irahina tsy mila irahin'olona za fa mbola kely ay fa natanjatsaina mbola kely ay fa koko raha tiana fantatra fatara aloha le olona voakomantena ny momba azy voasina resaka ny momba azy fa tsy finaritra fotsiny za ty tsy tiako miteny zavatra tsy ananako preuve à l'appui za ty tsy tiako miteny zavatra tsy ananako connaissance loatra za ty miresaka za olona brava fa za mitandrina amin'ny zavatra ataoko oka koa tsika jiaby mba hitandrina tsara lavitra noharena ho iaho ny fahendrena oka samby hanana an'izany isika mianakavy hanana zany fahendrena zany ho anareo nanaratsy any Aïcha tamin'ny pageko teto fahafaonareo za tsy mila hady aman'olona za tsy nisy zavatra hafahafa ary mbola tsy nifampiresaka zany za sy ramatoa zany hatreto mbola ambarako anareo eto mahay za manaja tena ary mahay za manaja ny hafa ny fanajana ny hafa dia manambara sahady fa manaja ny tenanao ianao tsy zay fanaratsiana fafin'olona rehetra eto amin'ny Facebook tsy anananao preuve ka iny anao tonga de manao partage zavatra kely mampanenina ary zavatra kely mampigadra
Ianareo zao nanaparitaka ny hadalany hagegeny velomora Liliany. Raha matoa manana olana aratsaina izy amiko. Za ola tsy fantany, za ola tsy nanana fifandraisana taminy, raha tsy efa hoe nitaraina taty amiko izy, de zany tia maolana, zany nalahelo azy. Za mba vehivavotranao, very vola amina bandy zany, sarotra hoa andao payeko fa za nabavy no payeko tsikelikely, de iny hitanareo iny engagement nataoko. Misotranao aloha raha matoa velomora Liliany nanaparitaka an'iny e. Ataoko fa fahendrena ny reconnaissance des dettes, ny anadahin-tegna. Resana ny olona fantatra, tsy resana ny olona tsy fantatra. Aza ayatsy havanana ozy ny gasy, ka zavatra mampiayahy anareo, tazomo anareo any fa aza voavoaka eto amin'ny compte eto. Zay. Mba hiavanatsika za ty fihavanana. Ary sarotra ny miady. Androany miady, rapitso mbola ifampitady. Firy ny olona efa nanala barakana, firy ny olona efa nanompa ana. Rehefa lany hevitra rehefa aveo, miverina mitady ana ihany. Sasako sy diovoko ny foko. Fa zany didy tokan'Andriamanitra. Ny famelana. Andriamanitra ary mpamindra fo, ho za matetika zay fa hoana koa tsika tsy amindra fo, mamindra fo foana. Nefa alaina baraka imbetsaka, humpaina, za foana za. Tadiavinareo foana za. Tsy tsaroany maro za amin'ny finanana gâteau de mariage, fa tsaroany maro za rehefa tonga ny fotoan-tsarotra. Ka ifanaja. Zay ny angatako amintsika jiaby. Fifanajana zay. Mitodika foana amin'ny mpitondra fanjakana za. Mitodika foana nareo lehibe. Niraisinareo io toerana ministra io satria vonina hijery anay vahoaka nareo. Jerevo zahay Andriamatoa ministra ny fitsarana. Marary ny aiko, marary ny aiko fianakaviako. Voka-dratsy nataony Ramatoa Velomora Beatrice Pitsara ao Port Berger, tsy haiko na mampikony tsy haiko tsara. Mampirisika an'io zanan'io satria mampiasa io pouvoir ananany amin'ny mampitsara azy io ny zanany vavy Velomora Liliany. Ny gazina amin'ny zavatra tsy nataony ny anadako, ankehitriny mivesitra aretina mafy, vokatra ny horohoro natao azy, ny hororo natao amin'ny gendarmerie tao An-Tsary, ny hororo natari amin'ny fitsarana, voarotona maty zanaka izy tamin'izay herotona nafatiny zanany. Saina mbola tsy milamina, nanampitrotraka ny fampiasana hery fa zanaka pitsara atao Velomora Beatrice, i Velomora Liliany. Marary ny aiko, tomany, nandritra ny ty 424 mijery ny anadako ao anatin'ny aretina mafy. Vokatra. Iny fanalana baraka nataonao anay iny. Tsy marary amin'ny aiko iny ambarako anao tsara Ramatoa Velomora Liliany. Fa apetrako aminao ny fahendrena Andriamatoa ministra. Hijery aingana. Fa tsy misy ny dirany anadako ary tsy misy ny dirany tenako. Fa anadako tina no ny fankalala tamin'io vehivavy io. Fa izay menakavy tsy mahalala an'io. Zay ny fangatahako aminao Andriamatoa ministra. Tapitra angamba zay ny posiko andeha hiverina amonjy ny asako za. Taoko fa raha tsy nanao an'ity lève ty, nefa za ty manao lève, tsy nanazava ny toejava misy na fanalana baraka nataonao za, Velomora, mety natavitra anao angambany za. Zaho za, tsy mbola matavitra an'izaniza. Satria natao ifanatona ny sambolombelona natao ifampiresaka. Ary même za excitenao à fond, tsy anompany Malagasy satria tsy fitezana nataony Andriamatoa tonga velo atanazy sy Ramatoa Zakia baintenako. Nitezena hanaja, na anatiny asosorana ary miteny. Sosotranao za io, tesitra za io Fotesitra tsy miteny ho babako zay fa tsy maintsy niteny za. Fa sanatria tsy hanompan-drakoto, tsy hanompan-drabe. Ary tsy hanompanao Velomora Liliany. Ampanajana ny tenenako aminao. Ary miondrika aminao za Andriamatoa ministra ny fitsarana. Hijery akaiky. Ary Andriamatoa ministra ny gendarme. Efa natsoko atromaly anao Andriamatoa ministra ny gendarme. Satria fantako manko ianao. Tsika samy takady lalana teo. Ny nanomezany gendarme. Chef Bolo zay nangataka ny identitéko, passeport nananako tamizay, passeport no nomeko, gaga omaly, fa tany amin'ty Ramatoa plaignante ty, naparitany amin'ty tambazotra réseaux sociaux ty ny identitéko, zay tsy zo zany. Na
gendarme na police manao avis de recherche tsy dia mananjo anaparitaka identitén'olona na olona efa prévenu mbola tsy azo avoaka ny tarehiny fa hoana ny identitéko natao ohatran'iny tany-dalàna Madagascar mangataka anareo tompon-dalàna mangataka anareo manam-pahefana aho andray an-tanana ny raharaha zay tompoko ny fangatahana ataoko ary raha misy fiantsonahy tsy manana tahotra ny hody any Madagascar ny tenako fa noho ny fitsinjovako ny fianakaviako zahay hoa de zanak'olo sahirana de zahay sahirana noho ny ekonomia aleoko ny vola hivezivezeko hanaovako fanampina ho an'ny fianakaviako fa raha misy ilanareo ahy momba ity raharaha ty vonina ny tonga ny Madagascar ny tenako iatrika an'io ramatoa velomora Liliana zanaka pitsara velomora Beatrice io zay mananao foana no pouvoirany ramatoa renio vonina ny ody any atandrazana ny tenako iatrika an'io raharaha io satria betsaka loatra ny vokadratsy ateraka io velomora Liliana io amin'ny fianakaviako nanimba sainy fianakaviako maro nanimba raha maro tanatin'ny fianakaviako ny jalibe hoa zany nandritra ny 4 taona 4 ity vokadratsy nio toetra setran'io velomora Liliana io misedra izahay mianakavy ary zahay tsy olomboa ozona fa olonafaka matoa mbola afaka no etiko taty andafy ny anadako ny tsaboko taty andafy ny didina ny fony taty andafy no ny horohoro no ny fampijaliana nataonareo anazy tatsoy tao vokadratsy ny pouvoir ampiasainao velomora ramatoa pitsara velomora Beatrice sy ramatoa velomora Liliane fa mbola nomen'Andriamanitra hery sy tanjaka tsy maty tapaka tao Madagascar ny anadako afaka ny taterana teto la France l'opération zany noho ny fitahin'Andriamanitra noho ny fitiavany olona miavaka na vitan'izany satria olona mialika eo ambany fitahin'Andriamanitra izay mianakavy ary ambininy nody any Madagascar ny anadako satria tapitra ny visa olo maventy no nanampy anay tamin'ny fanaovana visa maladie iny ka ny fanometena rehefa tapitra ny visa de tsy maintsy mody ianao Zaky fa afa baraka amin'ny engagement nataoko de tsy maintsy nody izy efa misy miteny hoe tsy radrana fa tagny andafy nody teny fagnomezana olon-dehibe zay mitazona ny teny fanomezanay amin'olo tsy maintsy mody tapitra ny visa engagement de retour nataonay tsy maintsy mody ny anadanay rehefa tapitra ny visa iny fa tsy misy idirana antsiradrano zany olobe mitenira parole izahay mitazona ny teny ataonay mitazona toko menay olona izahay fa aza mitsaratsara olona hoa ampy zay fitsaratsara-pona ataonareo raha misy tianareo antanina 06 74 88 70 64 apetrahony message amin'ny Miambinitsoa rehefa tsy manompo vazaha tsy magnano asako andafy aty za de afaka mamaly anareo ampitiavagna sy ampagnajana zay ny anah tompoko ya idiranareo moa resaka hoe fanambadiana manina anao misarabady lava misarabady tompoko satria manana karakterako zaho za efa toetra voajanahary amiko ny toetra tsy manaiky lembenana efa toetra karaktera ine atsik'olombelona misy toetra azotsika avy amin'ny ray aman-drenitsika misy toetra azotsika avy amin'ny fiarahamonina misy toetra azotsika amin'ny pre-fianarana amintsika amin'ny société misy atsika fa ny ahy dia toetra voajanahary amiko ny toetra tsy azo lembenana toetra rehefa eo tsika rehetrarehetra de za foana misongadina efa lahatr'Andriamanitra izy io donc ny lehilahy manambady ahy matetika voatsindrimbinta ary zay voatsindrimbintana zay tsy zakana lehilahy za foana ny teo dirigeant jamais porté leur culotte ny exako de mitsoka satria za midomina loatra fa aza hodikodina hoe vehivavy tsy manjary vehivavy mpanitsakitsa-panambadiana voatsela ny exako les plus petits de mon ex mbola fankazo tsara fankazo apoza Sofia Andray izy viavy tsy mandranto ary tsy mahay magnitsakitsabady efa solafaky indray mandeha ary efa nifonako tamin'Andriamanitra tamin'ny premier foyeko fa tsy nataoko tsony nataoko anatra ny hadisoako karaha tianareo hoay inona ny fisaraha-panambadiana matetika tsy hoe vamba ny tenako sanatria
nambarako teto daholo fa tsy verina amin'igny intsony tsika fa izaho manana caractère dominant tia mba hantoerana de ny olona manambady ahy izy moa lehilahy tsy ho hita izy ao agnatin'ny tokantrano fa le vehivavy ihany no mitondra farany mikisaka moramora ahy ny lehilahy azoko zaho tompony antony mampisitaka lehilahy manambady ahy satria lehilahy te ho hita te hanintsindry nefa zaho tsy dia azo tsinitsindrina loatra zaho mihitsy ny te domine ary midomine ifonako aminareo sorosorena amin'ny toetrako io fa efa voajanahary le izy de fa tsy haiko miala amle izy de lasa mora fotsiny le bandy tsy mahazaka voatsinitsindry zay fa aza hososena aza foroporonina hitako daholo zavatra foroporonareo satria tamin'ny fisarahampanambadiako tamin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo ty za tompony no nitondra le resaka teto amin'ny ena manjery naninona nataoko teto amin'ny ena manjery tsy zakako te hiresaka amle olona nivadiko nandritry ny 6 taona nefa zany bloqueny partout te hiresaka amy ray aman-dreniny nefa ray aman-dreniny vao nitantarany zanany hoe za fa nahita hafatiko tonga de niala tsy ho amiko tamin'ny Facebook te hiresaka fa nefa ni bloqueny izy mianakavy tsy zakako ny mitahiry alahelo anatin'ny foko tsy zakako ny mitahiry zavatra tiako avoaka nefa ho tahiry izy mamparary ahy za misy problème ara-tsaina za misy problème amin'ny foko de naleko nataoko teto amin'ny vidéo teto samby naheno haiko tsara fa tsy maintsy henony exako igny mihitsy voalohany miheno iny zany solution hitako afako mamoaka ny alaheloko taminy afako ny fampiresaka taminy satria ny fisarahampanambadiana tokony ny fampiresaka fa tsy avy tonga de misaraka mitsôtsôka ohatr'ireny fa tsy hoe délire na inona tia indray tsy midélire 1000 watts 400 têtes izy hitanao io raha tianao fantatra fa za tsy mahazaka resaka tiako atao aminao nefa za bloquenao tonga de ataoko ankalamanjany eto satria efa eto zao depuis nisy ny ty réseaux sociaux ty eto afaka mifampiresaka eto tsika mianakavy ataoko eto safidiko iny fa aza tsaratsarainao ankoatran'izay zavatra lazaiko eto aza manita-kevitra gauche à droite ianao fa zay fa lazaiko eto ediny marina mazava toetra za misy toetra ary haiko za tompony za misy toetra efa mandeha psychologue efa mandeha psychologue ka efa mitsabo toetra satria amin'ny manaraka le tokantrano manaraka rehefa aveo hiezaka anao 50-50 amina bandy bienvenue magnaraka eo hanao 50-50 hiezaka ifampitondra tokantrano normal fa reny nandeha reny tsy nitsakitsahina ka tsy natao ratsy reny fa tsy mahazaka vehivavy mibahantoerana vehivavy atidoha loatra manjary tsy hitany maizy azy tsy zakana lehilahy tsy hitany maizy azy asa nadahinareo mba ohatry zany nadako reotra zany tsy te ho bekobeko ny vady nefa koa mananjo koa zahay vehivavy amin'ny tokantrano 50-50 zay zany aza tsaratsaraina fa anontany mivantana miahy ambinitsoany Facebook ko messenger ao sokatra midanadana nataoko pour public izy ty mba ilazako hoe tsy olon-dratsy ny tenako tsy lavorary misy défaut ny tenako tsy lavorary fa olona tena sincère ny tenako ary tsy olona mitsôtsôkady ny tenako matoa mandrafitra sary isan'andro tsy menatra aby amin'ny aratsiko avokako foana bon piasan'olo antegna botom-bazaha za tika apetrako anareo jiaby mankasitraka mankateligny partager ny vidéo tsika biso mamy be daholy mahita ny rariny mahita zay mahasoa daholy veloma vetivety